La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. Professionnel du bâtiment ou particulier, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana avokoa ankehitriny no mifantoka ny mason'ny malagasy. Fitsarana izay endriky ny fiandrianam-pirenena sy hany fitsarana tokana araka ny lalam-pandroenana afaka mitsara sy mamoaka ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena eto amin'ny tany ny Repoblika ny Madagasikara. Hitovy amin'ny vokam-pifidianana navoaka ny CENI ve ny vokatra avoaka ny HCC amin'ny alarobia avy izao. Isy ihany koa ve ny fihodinana faharoa. Ny ompana bebe kokoa tamin'ny afatra ho an'ireo tanora ny fivondrona Benieveka eto Madagasikara, indrindra tao aorian'ny JMJ andiany fasivy izay nitotosana tany Mahajanga farany teo. Na izany aza, nanipiteny ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa izy ireo ary miantso ny rehetra ho tony sy ilamina. Nanolotra kit scolaire ho an'ny mpianatra tao amin'ny fokontany maro teto Andrenivohitra i Andry Rajoelina tamin'ity androany ity. Fa ny ompitiavana fa ihany koa ho fampirisihana ny ray aman-dreny ampianajanaka no anton'izao fanomezana izao hoy Andry Rajoelina. No tanterana androany kastina voalohany amin'ny Miss Jeunesse Madagasikara andiany faharoa izay nitotosana tetỳ amin'ny foibetoerany Cool TV FM. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nahatratra 3,4 alina ireo nanao fihetsiketsehana ny akanjo mavo manohitra ny fiakarany vidintsoloka any Frantsa. Nafana ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo mpitandro ny filaminana. Ary avetrana ary ny andindinina makasika ireo. Miarapa tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany. Hanimboantsika azy avy hatrany ary ny matoan-dahatsoratra Andry Raharson any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana avokoa ankehitriny no mifantoka ny mason'ny malagasy. Fitsarana izay endriky ny fiandrianam-pirenena sy any fitsarana tokana afaka araka ny lalam-pandroenana afaka mitsara sy mamoaka ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. Hitovy amin'ny vokam-pifidianana avoaka ny CENI ve ny vokatra avoaka ny HCC ny alarobia ho avy izao ka isy ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Anahoana kosa ihany koa ny mety hoendriky ny fampiandaniny ireo samy kandida raha isy hatrany izay fihodinana faharoa izay. Ary avy hatrany ary ny fanadihadiana. Andro vitsy sisa no isaina dia ho fantatra ny vokatry ny latsabato no tanterahany vahoaka malagasy. Ny safidianana tamin'ireo kandida miisa 730 ho filoham-pirenena nandritra ny fifidianana fihodinana voalohany. Efa niarahana hita iny ny vokatra fonjomaika ny avoaka ny CENI izay tena nahaberesaka tokoa na tamin'ny fikirakirana na ilay logiciel nampiasaina na ihany koa tamin'ireo taremarika diso tsinahy hoy ny CENI ka tsy maintsy namoahana fanitsina enandro aty aoriana. Fifidianana izay tsy sanatria kilalao velively satria masina loatra amin'ny tany milaza azo mpampiatra ny demokrasia toa antsika izany safidim-bahoaka izany. Mampametra mpanontaniana ny mpanara-baovao raha toa hitovy amin'ny vokatra navoaka ny CENI ny vokam-pifidianana avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana satria nambara fa tsy mitovy ny logiciel ampiasain'izy ireo. Ny aniza izany no logiciel anambara marina ny safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany iny. Amin'ny alarobia maraina ho avy izao amin'ny 10 isika no ahafantatra ny valin'izany. Fanontaniana hafa ihany koa ny amin'ny hoe anao ahoana ny fifampiandaniana ireo kandida raha isy ihany ilay fihodinana faharoa. Ilay Miala Rajao no dradradradraina teny Akanja sy tamin'ny Aino Manjery ve iova hoe ndao hifanome tanana fa ny hoavin'ilay firenena iombonana no lolohavina antampony loha ka tsy hatao hoenatra ny vavabe natao imasom-bahoaka volana vitsimonja izay. Ny tsy azo lavina ka azo alaina ho lesina mivaingana tamin'ny nisafidiny vahoaka iny dia nanehoany fa efa vahoaka matotra ny malagasy ka tsy azo teriterena amin'ny fahefam-panjakana intsony ny safidiny. Efa ampy azy ny raha-matahora lava sy ny tsindry azo lena nataon'ireo nampindramin'ny fahefana ka nofaiziny mafy tamin'ny alalan'ny fifidianana ho tonga saina.
Ny tsy tonga saina amin'ireny fa mbola manakarama vahoaka sahirana anakorontana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana sy mibandalana dia mbola hita ny atezeram-bahoaka fa leo hevitena ho tsy maty manoto eo ihany. Aoka tsy ho adinoana fa ny vahoaka no andriamanjaka ary izy ihany koa no tompo-pahefana fa ireo izay nitondra dia nampindramina fahefana fotsiny ihany. Ka rehefa tonga ny fotoana analany io fahefana nampindramina io dia efa maro no nahita lesona tamin'izany teto Madagasikara. Masina loatra ny safidim-bahoaka koa aoka izay tena safidiny no ampanjakaina. Ny ompana bebe kokoa ho an'ny tamin'ny afatra ho an'ireo tanora malagasy ny fivondronam-ben'ny EVK eto Madagasikara, indrindra tao aorian'ny GMG izay natao tany Mahajanga farany teo. Na izany aza nanipy-teny ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa izy ireo ary miantso ny rehetra samy hotony sy ilamina. Araoary ny fanadihadiana sy ny ampahany makasika izay. Manoloana ny toedra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao, fanontaniana maro no apetraky ny fondron'ny EVK eto Madagasikara, toy ny hoe ahita rary no mba ampiandarana tokoa ve ity firenentsika ity? Iverina amin'ny tena asiny ve ny soatoavina malagasy? Mbola mendrika itokisana ve ireo ray aman-dreny any anatin'ny fiarahamonina any? Toa ny fitiavan-tena mantsy ny tena manjaka amin'ity firenena ity fa tsy ny fijerena ny soiombonana, ny vola no Andriamanitra topoina. Tsapan'ireo tanora ireo araka ny fifampizarana nataony fa mitombo tsy tambo isaina ny fahasahiranana eto amintsika. Toa liandra ny vahoaka malagasy ka miamitombo ny ady, ny tsy fandriampahalemana tonga hatrany amin'ny fifamonoana na ambanivohitra. Raisina EVK ny tebiteby sy ahiahin'ireo tanora zanantsika ireo ka mitodika amintsika ray aman-dreny sy olon-dehibe natao modely-piainana sy ananatra izahay. Toa ray aman-dreny miady sy mifanilika eo imasony zanany no hita. Mifanao valalan-karona, tsy mifankahazo, mifanenjika, mifampitory, tsy mifanaja amin'ny teny tsy voahevitra. Toa tanteraka ilay fitenenana hoe ny ray aman-dreny no miady, ny ankizy no voatorotoro. Potika ny soatoavina maha-malagasy, maty ny marina, verzoa mankasina maha-olona ny maro, sy mbain'ny mpanao politika ny toe-tsain'ny olon-tsotra. Mahalasa saina ny nahita vola be tsy fata-piaviana, nampanontany ory tamin'ireny fotoana ny fampielezan-kevitra ireny. Fa nahoana loatra re? Ny fiombonan'ny fianakaviana no andrandraina nefa politika ny fanaratsiana sy fampisarahana no misongadina. Very ny fahaizana mifanakalo hevitra mitondra miteny erana eo amin'ny fikatsahana ny tombotsoa iombonan'ny firenena. Tsaroana eto ny tenin'ny Lucien Boutvasso olo-tsambatra tamin'ireo mpanao politika tamin'ny fotoanandrony. Miaina milainga ny politikanareo ka ho rano iafarany. Mankasitraka antsika vahoaka malagasy nandray anjara mavitrika tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany iny, na dia maro aza ny zavatra tsy tomombana. Hitantaratra trano ny fahendrena sy famatoran'ny vahoaka mandala ny fihavanana sy maneho ankalalahana ny safidiny. Miantso ny rehetra hotony sy lamina eo ampiatrehana ny hotoiny. Manainga ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny mba ampanjaka ny fahamarinana sy ny mangarahara ary anaja ny tena safidin'ny vahoaka. Ka ho anareo izay ho voafidy amin'izany, dia ajao ny teny nomena ary tanterao ireo toetra natolotra ianareo tamin'ny afatra ny 7 Mey 2012. Izay ny makasika ny afatra avy amin'ny fivondronam-ben'ny EVK eto Madagasikara iny fa nanolotra kit scolaire ho an'ny mpianatra maromaro tamin'ny fokotany maromaro eto andrenivohitra kosa i Andry Rajoelina. Fa ny pitiavana fa ihany koa famporosiana ireo ray aman-dren'ny mpianatra ampianajanaka no antony izany raha ny fanazavana. Ionona saina no nanao ny fanadihadiana. Nitondra fanampiana ho an'ny mpianatra tamin'ny fokotany maro teto andrenivohitra ny filoham-panorona ny IEM Andry Rajoelina tamin'ity androany ity. Isan'ireo notsidihany sy nanolorana izany ny tao Ankasina, Ambodirano, Ankorondrano, Tsaramasay, Ampasany Malo, Ambaniny na Tanimora. Taorin'ireo fidinany fotony nataony no nienony ny feon'ireo ray aman-dren'ny mpianatra izay nitarainany amin'ny fahalafosan'ireo fitaovam-pianarana ka nahatonga izao fanampiana izao hoy Andry Rajoelina. Satria raha toa ka hiditra ny mpianatra betsaka amin'ny ray aman-dreny ny tena président mba toloron-tanana izay, mba hapivo izay, dia tonga eto androany tsy kit scolaire hoe cahier fotsiny noetiny, ty misy kitapo misy fanomezana ho anareo rehetrarehetra misy fitaovana ao anatiny. Dia misy soratra eto satria mba tiantsika maharitra ny zavatra omena anareo, dia misy soratra
io ambony eo hoe avy amin'ny président Andry Rajoelina. Ao anatin'io acte io misy fitaovana maromaro, misy cahier, misy règle, fa zao misy ardoise, misy trousse. Fa rehefa tonga ny olona hoe andeha hividy crayon de couleur zay monsieur le président, dia misy ozy izy ny kelikely fa mety tsy maharitra herintaona, fa misy le lavabe mbola vita ny scolaire mbola misy aminy ozy izy zao hoe aleo le lehibe satria ny antsika ny fitiavana ny lehibe indrindra dia le crayon de couleur lehibe nozarena mpianatra rehetrarehetra tokoa. Nankasitraka izao fanampiana izao ny solotena ny Sefokotany. Fisaorana sy fakatelemana no menanao Andriamatoa sy anareo mpiara-miasa. Eo ihany koa ianao Ramatoa solombavam-bahoaka Madagasikara ho vidy teto amin'ny boriboritany faharoa. Fisaorana be dia be ianao amin'ny fiara-miasa sy ny fanohanana Fokotany hatramin'izao ary mino efa mbola hitohy hatramin'ny farany ary ny Sefokotany koa dia hatramin'ny farany miaraka aminareo indrindra miaraka aminao Andriamatoa Voaporofo izao fa olon'ny vahaolana i Andry Rajoelina. Mahatsiaro misy pia ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fanampiana izao raha ny fanazavan'izy ireo. Mianatra tsara daholo namoaka fanambarana momba ny raharaham-bola rajona ny Birao Maleo tena miady amin'ny kolikolina ny Bianco izany. Ambaran'izy ireo amin'izany fa hatramin'ny taona 17 sy 20 ny Bianco no nanadiady momba ity mpanolo-tsain'ny filoha teo aloha ity ary tsy misy idirany amin'ny toedrara politika misy ankehitriny raha ny fanazavany ny teo anivony Bianco hatrany. Io nasaina hatrany no nanao ny fanadihadiana. Nivoaka tamin'ny fahanginany indray ny Bianco ary nitondra fanazavana momba ny raharaha mafana ankehitriny imbola Rajona. Ity farany izay ratsaivina, mpanolo-tsaina manoka ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina Hery Mivady ary isany manohana ihany koa ny kandida laharana 2020 Ravalomanana Marika nandritra ny fihodirana voalohany fifidianana filoham-pirenena. Ambaran'ny Birao Maleo tena miady amin'ny kolikoly fa efatra amin'ny taona 17 sy 20 tamin'ny alalan'ny Bianco Tomasina no efa nanarahana sy nanaovana fanadihadiana tamin'ny raharaha kolikoly ka mahavoasaringitra ny mbola Rajona sy olona maro hafa ihany koa. Ity fanadihadiana lalina ity izay efa nataon'ny Bianco tamin'izany fotoana izany ary mitohy hatramin'izao raha ny fanambarana hatrany. Toy n'izay raharahana kolikoly izay ihany koa no antony nampanatsoana any mbola Rajona teny amin'ny foibe toeran'ny Bianco Ambohibao ny 17 Novambra teo ary tsy izay ihany fa misy raharaha hafa ihany koa raha ny fanambarana hatrany. Notsipihin'ny Birao Maleo tena miady amin'ny kolikoly fa tsy misy ifandraisany amin'ny toedraram-pirenena ankehitriny ny fanadihadiana ataon'izy ireo momba ity mpanolo-tsaina ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina Hery Mivady ity fa fanohizana ny fanadihadiana lalina efa natomboka izy ireo hatramin'ny taona lasa ary mitohy amin'izao fotoana izao. Notsindriany Bianco tamin'ny fanambarana navoakany ihany koa fa Maleo tena tanteraka izy ireo eo am-panatanterana ny asany. Miandry ankehitriny ny rehetra ny fanohizan'ny Bianco sy ireo sampandrara hafa miara-miasa aminy toa ny pôle anti-corruption ny fanadihadiana hatramin'ny farany. Ny famaizana ireo olona izay nandika lalàna na izy io na iza izay taratra fa tsy misy intsony ny ambony lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy ekena intsony ihany koa ny tsy maty manota. Arahina akaiky ny fivoaran'ity raharaha mbola Rajona ity ary ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao. Miresaka avy any amin'ny faritra androy no anohizantsika ny fampalalam-baovao nilaza ny tsy handray anjara amin'ny fikarakarana ny fifidianana intsony ny akamaroan'ireo Sefokotany ao amin'ny faritra androy noho ny tsindry sy ny raha-matahora ataon'ny solombavambahoaka voavidy tany an-toerana solombavambahoaka Milavonjy Philobert. Io solombavambahoaka io raha ny fanazavana no mifehy ihany koa ny seny any an-toerana. Arahoary ny fanadihadiana. Vokatry ny tsindry azo lena sy ny raha-matahora nataon'ny solombavambahoaka Milavonjy tany an-toerana mialoha sy nandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena farany teo, nilaza fa tsy handray anjara amin'ny fikarakarana ny fifidianana intsony ny akamaroan'ireo Sefokotany. Miainga amin'ny fikarakarana ny lisam-pifidianana hatrany amin'ny fanaterana ny voka-pifidianana. Lasa fitadiavam-bola ho an'ny seny iny fifidianana hoy izy ireo.
tsy vita toy izay ihany hagnaty sa le vata eretserety fa lakamisy manomboka lakamisy le olona tonga eto mitondra an'le vata mandrapatonga ny zoma vo tonga le tobina maka an'le vata inona no hoan'le olona mandrapatonga zay voatery koa le olona samy vola roa alina zarain'olona anankitelo secrétaire président de vote président fikotana anay ohatrany tsy ara-dalàna mihitsy koa zao fomba fiasan'ny senit fahitana azy am'izao tena tsy normaly mihitsy ohatrany hoe fitadiavan'ny senit vola ihany io zany ho fifidianany io fahafantarako azy nareo ihany zay zany fokotany maromaro tratra fokotany maromaro ny tratran'izay da le 7 commune mihitsy ny tratran'izay zavatra zay 7 commune mihitsy fa tsy mba hoe tsy tapany handrefana ty zany rehefa zay commune handrefana ty de tratra zay daholo ary anisatsy nahafaponay miseny izy zay fi tsy hita ay moa zay hata ay satria mbola ava ty raha ty asa ty de mifakahita ihany fa asa navitany seny asao raha sasaina hoe ataovao reo asao raha zao raha zotsindry hazo legna tareo anazy raha zay vola tonga ao de anjara areo ro tompo safidy amin'ny vola ao fa tsy zay tianareo omay anareo omay anay nefa zahay nidemoka an'le asa de mbo hita ay am manaraka hoe asa iva tany seny iny asa nahatra ty amin'ny fikotany azy zahay tsy manino nanamafy izany ny beny tanàna ao an-tanymora ary nilaza fa tsy nomena ny vola tamin'ny karaman'ireo nandray anjara tamin'ny fikarakarana ny fifidianana ny président fikotany sy ny délégué de vote sy ny président de vote ihany no mahazo ray aligny ariary ny secrétaire nagnatsy azy tsy mahazo de amizao iareo namoaky resaka amako hoe beny tanàna zahay raha fa mifidianana magnaraka tsy hanao asa io fa ampitadiavolo ny seny hanahokaramay hanatanteraky asa io fa zahay tsy hanao io mihitsy ary tena tsy nandray vola mihitsy iareo namemsay tena nody tsy nandray iareo raha fa tsy mahazo io olo anakiray fahatelo ay secrétaire io de zahay tsy hila io vola ray aligny iny hoe tsy ahavita ty besoin ay agnaty 2 jours fa fagnajagno sy voninahitsy ka io ka raha ohatsy hoe fa tsy mahazo koa ty olo raiky fahatelo ay ty de tsy handray zahay de naho fa mifidianana magnaraka de mampahafantatsazo zahay beny tanàna isy olo tegna mbahoaky de hoe tsy hanatanteraky zahay naho fa misy fa ampitadiavolo ireo karamay vola be amy senia io fampiasa fidianana ampiandrakety fidianana fa zahay tsy asa raha ny loharano vaovao azo ny solombavam-bahoaka voafity tao ambovombe androy mila vonjy filobera no mifetanteraka ny seni any an-toerana natao araka izany zay ahafahana manitsana ireo tsy mitovy fireana aminy na eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana izany na nandritra ny andro ny fifidianana ary ny fanangonana ny vokatra izay ny zava-misy any amin'ny faritra androy fa iverina eto Antananarivo renivohitra indray sika hiakatra ho valonjato ariary ny sarandalana mampitohy ana Antananarivo renivohitra 67 hektara sy Ambohitry Manjaka ny voalohany volana Desambra ho avy izao tsy takatry ny fahefa mividy izany hoy ireo mponina sy mpanjifa eny an-toerana izay nanatanteraka etsika hafanairana ny maraina teo araintsika ary ny fanadihadiana makasika izay raha toka 500 ariary hiakatra ho 700 ariary ny sarandalana amin'ny taxi be mampitohy ana Ambohitry Manjaka sy 67 hektara ny voalohany volana Desambra ho avy izao no hiatra io fampiakarana sarandalana io tsy takatry ny fahefa mividy izany hoy ireo mponina eny an-toerana nandritra ny etsika fanairana nataon'izy ireo tena tsy zaka ka 700 rehefa tena tsy zaka mihitsy satria raha olona ray aman-dreny mitarika tokantrano ianao ka ataoko hoe mananjana anankiroa fotsiny miakatra any Antananarivo raha mbola amin'ny karama efatretsy ianao na 10 etsy sy mahasahana amin'ny fresy ny hofatrano sy ny jirama fotsiny tsy ho resahana akory ny sakafo maky afa hiakatra 700 ny frais tsy tafavoaka mihitsy na hoaiza fa kosa tokony mba ho adidina lalina rehefa manolotra frais misy teknisianina nge manolotra frais fa tsy tian'ny tompona automobile sy ny chauffeur natao mbola ao koa ny atete tompona andraikitra amin'izany afaka diskitena daholo zany efa nametraka fitarainana teo anivon'ny commune sy ny ATT ny mponina raha ny fanazavana ary mangataka ny jerena akaiky ny toe-java-misy olany amin'ny sarandalana ny vola miditra raha toka miatra io fiakaran'ny sarandalana io eto Ambohitry Manjaka dia mahatsara tena mijaly zay satria maraina dia eny amin'ny tetezana ny bus dia mihodina dia ny hariva tsy misy miasa ny taxi be any Ambohitry Manjaka fa voatery mandeha 5000 amin'ny vato zay ka noho izany toko tsy manaiky zay fa mila coopérative hafa zay faninana amin'reto zanatany reto faharoa manarakaraka zany izahay efa sahirana amin'ny fiainanay voaroty zay amin'ny asanay satria tara lava isanandro
raha ny 4 maraina zay na 5 maraina amin'ny 8 vao mahazo tômôbila miakatra ary tsy mety ilay ataon'le bus eto aminay any ka tsy manaiky izay apakatra frais koa zahay. Ny alaviran'ny toerana ny faratsin-dalana ny fiakaran'ny viditsolika no antony fampiakarana ny sarandalana raha ny fanazavan'ny mpamily sy ny tompon'andraikitra ny zotra be. Eo amin'le lafin'ny trajet aloha eo amin'le lalana tokony vita tsara dia aleo ampahabotsy ka nambotsy vony atreto lalana moa naleo amin'ny tetezana makatia efa hita hoe ratsy fa vao manao sy zao eo zany nampiakarana letre lalana ratsy any tômôbila singa foana amin'ny lalana mety ny lalana iny ka goudron tokony vita tsara eny zay zany natony tena hoe ampiakarana letre teo aloko moa le valentinam-panaliny somary miakafito le gazoany taratasina lefa mialoha taratasy famplazana tao anatin'ny tômôbila litanetsy famplazana hoe zao tokoa ampianaka frais zay amin'izao fotoa amin'ny ora voatoto zao solika iaka dia makadimy taona bian'izay vao afaka mamaka lalana ratsy lekojakoja solika foana tsy maintsy be zay zany mba io mandamilany tsy atao kotra zany hoe ezaka angataka kooperativa hafa araka izany ny mponina raha tsy misy ny fepetra ho raisin'ny mpitatitra sy ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Ankoatr'izay nanamafy izy ireo fa rehefa hiatsara ny lalana vao isy ny fisondrotana isaran-dalana. Ambotry manjakaka 67 hektara izay tsy misy tapa-dalana. Zay makasika ny teny Ambotry Manjaka fa raha ny zavatra nisy dia nanao hetsika ihany koa ny mponina teny Ivato makasika izay sarandalana izay atrany. Fa mialohan'ny anohizantsika ny fampahalalam-baovao dia isento kely amin'ny alalan'ny ireto dokam-barotra ireto aloha isika ary aorian'izay no anarantsika ny ako ny casting voalohany ny Miss Jeunesse Madagasikara dia ny faharoa izay natao tamin'ity anio ity. Eo ihany koa ny vaovao ara-panatanjahantena sy ny maresaka iraisam-pirenena. Ndao azy. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Za isambolana aloako amin'ny vola facture jiramako sotrery manomboka zao tsy mila misoratra anarana intsony fa azonao aloha eo ny facture jiramanao manana proof ianao tamin'ny fandoavana amin'ny facture jiramanao antso isak'izay ilainao azy ny dièse 111 étoile 1 dièse mvola tsotra aingana azo antoka Telma opérateur voalohany eto Madagascar. Telma safidyko numéro 1 malagasy. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Je dis bien 70% de remise. Des modèles qui s'intègrent parfaitement pour ceux qui aiment le style campagnard. Composé d'une armature bronze antique à la fois robuste et décorative. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités. Mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce au Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. No tanterahana androany kosa tety amin'ny Akolo TV FM ny casting voalohany ny Miss Jeunesse Madagasikara dia ny
faharoa tamin'ity taona ity. Atao anatin'ity fanadidina manaraka ity no anaranao ny ampahany zavanisy tamin'izany. Arao avetrany ary. Teto amin'ny Kolo TV FM manao ny fampitona ireo mpikarakara sy ireo tanora tovovavy nandritra ny casting voalohany ny Miss Jeunesse Madagasikara andian'ny faharoa androany. Vao maraina dia efa tonga ireo tanora tovovavy miaraka amin'ireo ray aman-dreny sy ireo mpanotrona tsirairay avy. Miarabantsika rehetra ny tonga nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity dia mba ampisehoko hoe maha izy ana. Faly miarabantsika rehetrarehetra ny antony andraisako anjara tiako ilay izy sady nofinofiko hatramin'ny mbola kely. Ny antony nahatonga nanandray anjara dia liana tamin'ilay Miss Jeunesse Antananarivo nisy napriska ihany ny reniko nanomana kely ihany fa matotonga eto dia vonina dia ny olana kely ngamba teo amin'ny lafiny fatahorana somary matatahotra tsy maintsy misy foana fanantenana matotonga eto dia manantena zany. Afa-po ny mpikarakara ny hetsika ary nanamafy fa nafinaritra ny fandraisana anjara. Nafinaritra ny fandraisana anjara satria maro dia maro tokoa ireo tovovavy nandray anjara soratra anarana tamin'ity Miss Jeunesse Antananarivo ity. Eo ihany koa ny fanoana andray aman-dreny sy ny havana izay tsy mikely soroka fa tonga maraina be mihitsy tetsy amin'ny Kolo TV ny andry ny filaharana naka ny numéro sy ny rehetrarehetra araka ny fandaminana efa napetraka moa zany dia araka izao hitantsika eto izao be dia be ny tandray anjara misy efa tena ny vonina mafy mihitsy misy ihany koa ny tonga dia tsy efa ny soratra anarana tsy nampanena akory zany fa niraisina foana satria mbola androany aloha zany kasina voalohany. Ny amin'ity androany satria moa betsaka ny soratra anarana dia fisafidianana voalohany androany izay tafakatra amin'ity androany dia mbola mandalo sivana faharoa raha ampitso alahady zany eto amin'ny Kolo TV ihany natao izay sivana faharoa izay izay 10 tafakatra amin'io sivana faharoa io kosa no miatrika ny dingana manasa-dalana amin'ny fahasiviny volana Desambra izao dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay moa zany mandeha ireo fampianarana sy fiofanana maro samihafa mandra-patongan'izay dingana manasa-dalana izay. Itora-pitso araka izany ny sivana faharoa amin'ny Miss Jeunesse Madagasikara andian'ny faharoa ity. Lafim-baovao kosa nanatanteraka varavarana misokatra ny teo anivon'ny fikambanana Aza sy ny talentan'ny semba no fampahafantarana ny asa vitan'ireo manana fahasembanana ireto faran'izay manana ny talenta sy ny fahaiza-manao takiny ny tsena ihany koa. Arao ary ny fanadihadiana. Miafaka ny asa tanana vitan'ireo tanora manana fahasembanana na vita fiofanana ka miroso eo amin'ny sehatry ny asa. Navondrona ireo tanora ireo ka miara-miasa ary nanokatra toeram-pivarotana ahafahana mivarotra ny vokatra. Ny Aza na ny Association Ankonana Sahirana Arenina sy ny talentany sembana no miara-mentana manampy azy ireo. Ny fahasembanana dia fahasembanana ara-batana izany hoe afaka miasa ny tanana dia mandray ihany koa izay fahasembanana ara-piainona dia miisa eo amin'ny 5 eo zany zareo no miasa ao amin'ny coopérative talentany sembana fa ny fiofanana kosany dia isa-taona zany mandray olona manana fahasembanana izay eo amin'ny 9 eo eo manatin'ny 7 volana ny fiofanana ary ao anatin'io 7 volana io andray volana dia anaovany stage any amin'ny atelier izay manao ny ara-malagasy ihany koa dia mba ahafahany zany fetsarany izay dia ny coopérative talentany sembana eo mandray an'ireo izay tena mahafetsara satria miankina amin'ny abetsahan'ny commande zany no ahafahanay manampy isa-taona ihany koa ao amin'ny coopérative talentany sembana dia ny telo izay tena mahay zany no
raisina. Ireo tanora semba nara-batana sy ara-piainona araka izany no raisina ka izy ireo no atosika ho afaka miary. Ireo tanora ireo zany rehefa mivoaka amin'ny centre de formation dia miditra amin'ny resaka sehatry ny asa, dia ireo tanora ireo zany no ezahanay mamokatra produit izay ezahana hoe mba misy an'izay atao hoe kalitao izay, dia atao anatin'izay no niangan'ilay hevitra anaovana an'ilay hoe magasin mba ametrahan'ireo tanora ireo ny vokatrany mba ahafahany zareo koa hoe manana fotom-pivelomana maharitra zany. Nisy ny varavarana misokatra no karakarain'ny fikambanana sy ireo tanora mivondrona ao amin'ny miaradia ary ireo mpiara-mombonantoka rehetra. Tanjona ny fampahafantarana ny fisian'ilay toeram-pivarotana ary ny fampahafantarana ny be sy ny maro fa manana talenta sy ny fahaizana manao rehetra ireo manana fahasembanana. Sekoly fanabeazana fototra misa efatra izay asany ny CDA Andotam-penaka kosa no nanoloran'ny Lions Club Iarivo fanampiana fitaovam-pianarana tamin'ity androany ity. Asa sosialy izay fanao isan-taona ho fanampiana ireo fianakaviana sahirana. Albin Arbeltin Ramel Iarivo no nanao ny fanadihadiana. Ankizy zato avy amin'ny EPP misa efatra, ny EPP Andotam-penaka voalohany, EPP Andotam-penaka faharoa, EPP Anosimasina, EPP Ampefilo Andavamamba no nozaray ny Lions Club Iarivo fitaovam-pianarana maimaim-poana tamin'ity androany ity. Fiara-miasa eo amin'ny Lions Club Iarivo sy ny CDA Andotam-penaka izay miditra amin'ny fahadimy taonany amin'izao fotoana izao. Ho fanamaivanana ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny no antony nanaovana izao hetsika izao raha ny fanazavana. Marina fa ao anatin'ny programanay zany le resaka fanabeazana sady le fahitana manokana hoe afaty amin'ny fototra ambany no tokony ampiana kokoa satria any ny bazin'le ankizy zany miainga afaty ambany, dia eritreretinay hoe izao zavatra ataonay izay mba ahafahany zareo mazoto mianatra dia mianatra ny ankizy satria ankizy eo amin'ny mpianatry ny EPP zany no tena raisinay an-tanana hatreto. Niezahana foana zany tsaratsara kokoa ny zavatra omenany ankizy. Raha tamin'ny taona voalohany tsy tena mena fitaovam-pianarana complet tsara izy tamin'ny herintaona kitapo tsiny no menany zareo tamin'ity taona ity niezahana hoe kitapo tsaratsara kokoa mba ahafahany zareo tena miezaka kokoa zany mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra miaraka aminy na dia sahirana ary izy. Itoy ny fanaovana asa soa ataon'izy ireo ho fanamaivanana ny fahasahiranan'ny mponina. Misy ihany koa ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ho an'ireo olon-dehibe, fiara-miasa trano miaraka amin'ny CDA izay mivoaka indroa isan-taona ireo mahavita fianarana amin'izany ary voaka ny volana Desambra izao ny andihany voalohany. Ny fanorenana tsy ara-dalàna eto Antananarivo renivohitra ny fampiasana taratasy osoka amin'ny fanorenana ny ayan'ny olom-pirenena sy ireo mpisehatra maro samihafa amin'ny mety ofisy ny trangana kolikoly amin'ny fomba fiasan'ny commune Antananarivo renivohitra no hoentiny Ivry Sara aminao ao anatin'ny fandarana alalino eto amin'ny Kolo TV rahampitso alahady 20 ny volana novambra amin'ny 7 ariva. Arao avy hatrany ary ny ampahany amin'izay. Taorian'ny trangana fanorenana tsy ara-dalàna maro no tanterany mpanao gazety ny Kolo TV FM tao anatin'ny fampahalalam-baovao mampametraka ihany maro ny fomba famoahany fiadidiana ny tanàna ny taratasy fahazoan-dalana noriny eto Antananarivo. Raha tokany lazany commune fa entitra ny fanaraha-maso 720 amin'ireo fangatahana 770 voaray ihany ohatra no nahazo alalana ny taona 2024. Tsy fanarahan-dalàna maro momba ny fanorenana no tsy nandraisana fepetra. Ahian'ny mpanara-baovao ny siny kolikoly indrindra ny any amin'ny fahatra avo izay voararany lalàna amin'ny feno fanajariana laharana 524 tsipika ohatra 220 ny fahatelo ny volana febroary taona 2024 sy ny didim-panjakana laharana 4332 slash 2018-M2 pat slash SG slash DGAT slash développement. Mazava ny voalaza ny lalàna sy ny didim-panjakana eto ary mbola miatra zany ankehitriny. Didim-pitrondrana zany mifehany amin'ny faritra avo eny ambony amin'ny fanorenana dia mbola miatra foana iny hatramin'izao tsy tokony isy fanorenana mipetraka eny ho an'izay fataontsika hoe nanana permis tokony efa resantsika hoe miditra ao anatina contrôle enjana be zany amin'ny kasikan'ny analyse du sol, mila validation laboratoire ny fanjakana zany amin'ny travaux publics voekeny zany rehetrarehetra zany mba ahafahana mifehy zany ny resaka hoe faritra sisa tsisy fanorenana eny ambony eny.
Iarovana n'ilay faritra iva aty ambany satria rehefa maro loatra ny fandrenany ambony resantsika dia simba daholo ny kanal aty ambany rehetrarehetra dia mbola mipetraka foana izay didim-pinorana zay ary ampiarina zany dia ny commune zany dia tokony manara-maso an'izay sanany tsy tokony misy permis mivoaka zany eny amin'ny faritra avo eny. Mazava ny voalaza ao amin'ny andininy voalohany didim-panjakana mandrara ny famoahana taratasy fahazondalana amin'ny faritra avo eto. Voatonona anatin'ny lalàna laharana 2015-052 ny 3 febroary 2024 rahateo ny fokotany Ambady Finaky, Ankazotokana ambony, Ambatonakanga sy ny maro hafa nanaovana fanadihadiana. Tsy izay no mitranga, taratasy fahazondalana maro no navoakan'ny commune. Ho an'ity eto Ambojatovo ambony ity ohatra, ny fahavalon'ny volana mety taona 2024 no nankatoavin'ny commune ny taratasy fahazondalana. Efa nanomboka ny asa ary olona 20 no niasa tia panombohana. Araka ny fanadihadiana, trano lehibe karazana appartement, misy rihana sy efitra maro no ahorina eto, hoy ny tompon'antoka. Ity taonay ity zany terasement anaovana mira dia soteny mahafotsiny izy io, anohana an'ity tany ity ambony ity zany. Fa ny trano zany any ambony fa tsy départ fa aty ambany. Dia ny plan zany mety amin'ny herinandro ambony ao fa tena tonga dia eo vao mahita anazy hoe firy étage, ohatrany ahoana ny paoziny. Zay zany ny eniko aminazy ity rihana valo atao appartement. Tontolo ny fanatanjahantena ifamotona eny amin'ny circuit SRK Emersia Tosika indray raha mipitso ny mpankafy karting ao amin'ny trophée international de Madagascar eo amin'ny karting 2018. Samy vonina avokoa manoloana izany na ny mpikarakara na ireo mpandray anjara. Ho tanterahana raha mipitso ny trophée international de Madagascar eo amin'ny karting izay karakarain'ny club SRK. Ity fifaninanana ity izay ahitana ny fandraisana anjara ireo mpanamory avy eto an-toerana fa ihany koa ireo avy any ivelany toa ny Arirande, Zorazosh ary Livaranève. Anomboka amin'ny 7 maraina ny fifaninanana ary ho tanterahana eny amin'ny circuit SRK Emersia Tosika. Toa ny mahazatra ahitana sokajy efatra ity andiany ity, ny sokajy elite evo izay ahitana mpanamory 340, ny sokajy senior mpanamory miisa 4, ny sokajy cadet ahitana mpanamory miisa 8 ary ny sokajy open ahitana mpanamory miisa 5. Tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany taranja tennis nanomboka tamin'ity androany ity ary itoeram-pitso ny andiany faharoa amin'ny Open Aksa izay tanterahana etsy Ambohidahy. Ary itsika fanadihadiany ny Iona Saina. Miditra amin'ny andiany faharoa amin'izao fotoana izao ny Open Aksa tanterahana eny amin'ny Aksa Ambohidahy. Ity lalao ity izay manana ny mampiavaka azy raha oharina amin'ireo lalao tennis rehetra mahazatra raha ny fanazavany ny filoha lefitry ny Aksa raha Maïson Clark. Androany zany en fait deuxième édition ny ataontsika Open Aksa. Izy io misy formule mahafinaritra satria les doubles constitués zany tsy maintsy 92 ans ny âgen'le l'équipe anankiray amin'ny lehilahy. Dia évidemment zany misy équipe ohatra 2x46 zao, misy équipe misy dadabe miaraka ny zafikely, misy équipe maromaro mahafinaritra constitué. Dia ny vehivavy indray zany tsisy in'izay le hoe 92 ans zany fa tonga dia double constitué le izy dia misy 15 double zao ny amin'ny vehivavy milalao. Zay zany dia araka ny teneniko teo moa deuxième édition le izy fa tamin'ny herintaona zany efa nisy. Dia nanomboka androany ity andiany faharoa amin'ny Open Aksa ity ary raha mipitso no tanterahana ny dinga ny ampahifadalana, ny manasadalana ary ny famaranana eny amin'ny Aksa Ambohidahy.
eo ny maresaka iraisampirenena no amaranantsika ny fampahalalam-baovao mahatratra 3 ireo mpanao fihetsiketsehana ny akanjo mavo manohitra ny fiakaran'ny viditsolika ao Frantsa nafana ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana afany adediny eo amin'ny sary ny France 24. Maherin'ny 3 ireo tonga nanao fihetsiketsehana tao Paris renivohitry France manohitra ny fiakarany viditsolika any an-toerana. Nisy ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana. Nisy ihany koa ny fampiasan'ireo mpanao fihetsiketsehana fitaovam-piadiana maro samihafa ho fiarovana azy ireo sy hiatrehana ireo polisy. I Marine Le Pen no ambaran'ny ministry ny ady tany frantsay ho tompon'antoka amin'izao korotana sy savorovoro misy any an-toerana izao. Mitsipaka marindrano izany kosa nefa ny ankilany ary milaza fa tsy niantso amin'ny herisetra sy ny fanomban-javatra velively. Miantso fitoniana sy filaminana ny fitondram-panjakana frantsay ary milaza fa tsy ny fanaovana fihetsiketsehana toy izao no ahitam-baolany. Ireo mpanao fihetsiketsehana mitaky ny andraisana vahaolana aingana asa fa tsy fampanantenana hoy izy ireo. Atreto menjandro ny tady eo amin'ny rotota. Ny maresaka iraisam-pirenena iny no mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.